Fanan'ny tantara eto amin'ny RDD. Atolotry ny radio Don Bosco anareo anio ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Sedra nampiray. Nosoratan'ny Rakoto Arvelo Serge. Olalaovin'ny Rakoto, Faly, Sinaizy miaraka amin'ny Ony Miatsanirina ary Vantsoa. Nandray feo sy nanatotosa, tovy razana mamonjy sy Olosoa. Fa manino ianao dia maloko endrika sy malahelo lava ohatran'io e. Jereo nge fa na ny sakafonao aza tsy hanao akory e. Misy tsy zakanao nga ato trano anaka ha? Zany very tata dia mbola antaniana ihany a. Manino ry e ha? Malahelo aneny ary tsy tiako ianao any ambady an'iny emi iny. Eny e, fantatro aloha ny alahelinao andreninao e. Saingy za kosa ny efa ny alaninina taminy hitanao tsara reny vokany fa izy no misintaka nandao antsika nefa tsy nandroko azy a. Sady efa nangataka fisarana tamiko izy mba ahafahany manambady sy hoe hananana fiainany manokana any. Tsy nandahany zany nefa tsy tianao izay hampalahelo azy ko. Dia zaranao koa aza mba hanambadianao anemi. Tsy zany efa nisaraka herintaona mahery za sy ny reninao vao nifankalala taminy a. Hay mo. Zany ka ary nanadiady tsara emi talohan'ny fanekena hiaraka. Zao ry Jessica, ny tiako hiala ao-tsainao a dia ny heveranao fa eminina nodikodina ny lohako mba hisarako amindreninao ary iarahanay. Vehivavy tsotra sahady endriny izy inka azaka alainao trentsonka. Eny ekeko ary hoe neny ny ala tamintsika dia maninona ary tsika no mijanona aty fa tsy mody any Madagasikara. Ry Jessica, so adinao ary fa ny antony asako dia aty sady raha mody any inge tsika dia anoana ny farim-piainantsika e. Hainao ihany ingery Jessica nipetraka any fa na ny vola miditra aza dia ampahafolony ety e. Manampitrotraka an'izany koa ny alafin'ny fiainana sy ny toetoetry ny fiarahamonina. Eno ae. Ny an'ireo toko-piainantsika raha teo koa aty daholo. Sady za zao vao avy nanao fifanekam-piaraha-miasa lavidavitra ka dia hoe hifindra andro vitsivitsy any tsika ko. Eno ary tata. Tsy haresy lahatra anao fa asa-pijaliana fotsiny izay menadara nambady anemi ihany ianao. Ary aloloha za torokely fa tsy nahita toro mihitsy alina neritreritra an'izany. Dia afaka mandeha amin'izay ianao fa izay ihany ny tsoko anao teo. Aza manao ianao ry Jessica fa tsy hanao ankila-bao anareo menadara zany a. Ary aza manao teny mampalahelo ohatr'izany moa fa ohatry ny hoe manao tsinitsinina ny fisianareo ae. Tafandrimandry dia aza miasa saina beny amin'izany ianao fa tsy adala akory ka hanolo-bato mafanao anareo e. Tonga tsika fa efa tsy nanina ve anao teo aloha e. Ao
Ao tantanako anao dia midina moramora ary. Misalepilepy be koa zany. Tena tsy zakako mihitsy koa rehefa hidina toy ireny ny fiaramanidina ka. Zany ve? Te andoha be aho zany. Mialatsiny fa tena naloloha be mihitsy aho. Sambasamba koa angamba vao nitaingina fiaramanidina izy ry dady e. Andraso e, teny misara dia ao fafao tsara ny vavanao. Misaotra. Mino fa rehefa mahazo rivodivy teny ambony fiara ianao dia afaka izany misalebolebo zany. Ory Jessica, aza mahery fiteny ohatr'izany fa tsy fantatro akory ny toe-batany. Misaotra ry Flavien. Tena tsy azoazon'ny Jessica mihitsy ny fifandraisantsika. Jereo nefa tsy milobava mihitsy izy hatramin'ny ingatsika e. Sady milongolongo foana. Dia jereo indray izany teny fifanambaniana zany. Tsarovana nefa fa noho ny fiangavianao no nandehanako aty. Saingy tsy fankasitrana no hita dia fa soa ihany aloha Davida fa tsy toa anjokony fa ratsy izany koa ngamba tena ny verin-dalana. Aza miteny an'izany ianao fa fomba ny Jessica io raha mbola tsy mifankazatra aminy olona ifandraisany sady tampoka taminy koa nge ny fiarahantsika dia mety hoe malahelo andreniny izy manao ohatr'izao. Eo fa resahako mangina izy rehefa tonga antsika. Ao mekaradolo amin'izay anaty fiara raka izy izy anao amin'ny devant. Aleo zary dada anao fa sady makamaka sara eny an-dalana. Ay mekarary. Dia atorina ianao Jessica. Hitondra anareo menada hitsangatsangana mantsy dia miaraka aloha nareo telo mianaka fa za mbola andamy manesako vetivety dia any amin'ny trano itoerantsika miona. Dia aza manao fiteny ohatr'ireny intsony moa ry Jessica fa olon-dehibe tsy mitovy aminao nge izy. Ka hitondra nay menada hitsangatsangana moa zany sa hitondra ny vehivavy eo anao fiainana ny alehantsika ety ry dada? Any an-trano izany miona fa tsy maintsy andeha izay. Ao mekaratoriana koa ianao dia aza isana sainy izany tenin'ny Jessica zany tia. Bisou mamy be dia any an-trano miona. Jereo langy eny maillot de bain anaovany Emi e. Zany dia hoe tena hisarihana ny dada mihitsy ny bikany. Maharikorikona no mijery azy aza. Moramora aloha ndray fa sao dia reny izany tian'ilay izany e. Mandreraka be. Fa ngah kosa moa ry Jessica tsy toy izao daholo moa ny fanaon'ny vehivavy rehefa ilomano. Dia maninona nefa na enony azy e. Satria tsy vehivavy elahy dia tsy mahalala an'izany. Tsy ireo daholo ny anaovan'ny vehivavy rehetra dia ampitahony any Emi dia hita ny lahy tsara mihitsy. Zao aloha inona tokoa aloha ry Jessica ny tsy itiavandry any Emi totsotra ihany ny fahitako azy sady dia atsika. Tsy mbola nahitanareo ny resaka mantsy na dia hoe indray mandeha raha tsy hoe fifamaliana ka. Tsy fantatra elahy mihitsy manko fa io vehivavy io angeny nisarahany dada taminy eny dia izao nefa rahatsika ka mboty velon-dreny no io Emi io tsika. Raha tsy teo izy dia mbola teo ny anotra an'izay. Diso kosa ny eritreritrin'ilay izany fa tsy. Ahoana re? Izy nge voangana ny fankalala tamin'ny dady nefa dada sy neny efa ela be izay no nisaraka. Ngah kosa aloha tsy tian'lia raha hoe eo indray ny nentsika raha mivady izy dada. Lasa koa elahy milomano miaraka aminy any raha tiany lahy izy fa tsy aleo za no hirahira rehereto ihany. Mandreraka ana no mahita azy mifamahana ranom-boankazo amin'ny dada ohatran'izao ary. Raha misy mahita zao dia hoe efa lasa dala angamba ireo fa hatrany anaty rano avy no manao ohatran'izao. Tena raha zao kosa aloha no mitohy dia tsisy fafinaretana ho ahy mihitsy aty e. Aiza ilay tenin'ny dada hoe tsy hanao akila-bao anay izy. Sady efa fatapatatro ihany fa tsy maintsy efa ara mifanili-kiliana anay ny fiarahan'ny dada amin'io vehivavy io. Andraka izy ny zakafa zao ny zava-misy ety tsy mba mitovy ny any amintsika fa samy mihinana an'izay teny teny andramo ry David manao ny tsirony. Fa inona aloha ty ry dada? Tony no solonena mahazatra any amintsika letsy ary misy fomba samy hafa namasahana azy. Ao ano nge dia ho fantatra lahy ny tsirony manao any alefa.
Tsara kosa izany fa mitovy amin'ny tsirona koa ihany inge izy zany dada. Ao minana ry Jessica, tsara be nge io ary mino fa ho tindry tsara. Andramo angetelo hoe? Dada. Ao andramo moa. Ty andreo fa mazotoana reo. Sady za akory tsy biby dika hinana hena amin'izao tsy misy fangarony. Tsy tia sakafonareo fa efa zatra any hatramin'izay. Mampiomehy koa nareo telo mianankireto. Inona koa zany mampiomehy anao amin'izany eo? Tsy misy fa le resaka reto eo iny tia. Mampiomehy tokoa fa aleo za andeha dia mazotoana reo e. Sany koa ve dia mahatezitra azy. Avelo izy Remy andeha. Mipetrahanao fa aleo tambatabazako izy. Jessica, fa inona ho an'ny tsy mety ataoko ny dia moritina ohatr'izao ndre. Misy inona ka? Lazao amin'ny dada ny marary indri. Tsy tiako atiry dada. Manino? Tsy zakako ny vovoka ty. Ny hafananako etsy andaniny. Indrindra moa fa mandre an'ireo karazam-biby resanareo reo foana. Dia izay ihany ve ka? Dada. Raha izao no mitoy dia adinonao mihitsy ny fisiako e. Jessica. Aiza ve ka hatramin'ny sakafo antsika avy ny miova amin'ny mahazatra. Fa manina nefa ianao no tsy maintsy manambadindray e. Tena tiako emiry Jessica. Omeo vitana farany ty rainao mandry ty e. Andreninao koa nge efa nandao antsika any Madagasikara amin'ny ditra dia tsy hitako koa izay atao e. Jessica. Tiako nendry dada. Ary tsy misy mahasolo azy. Zao izay lasa miafy tsy fidiny amin'ny zavatra rehetra. Omenao anemi daholo fitiavanao rehetra te atianao Zao ny zavatra Jessica ahasoloana avokoa rehefa tsy mety ary aza manahy ianao fa tsy manadiny ny fisinao zany fa fitiavako anareo menadangy nitondrako anareo aty. Ary azonao ataony mandray azy ho toin'irainao na toy ny namana mba ahafahany manome fitiavana anao. Eny ekeko hoe mety ho banga ny fitiavana omeko anareo menada fa izy ahafahameno an'izany raha raisinareo toin'ireny tokoa izy. Ka andao tsika ry dada oto fa tsy tamana ty ho aza. Sady tany amintsika koa ny nabe aka tsy ho zatra ty mihitsy Tena nanao atosoana be tsika ry Flavien. Fa atosoana inona ke zany Remy Ty dia tsika ty tsy tsapanao ve zany? Mia, tsy misy an'izany fa fahasambaranao atsika izao hoe ry aza matahotra ianao fa hivady tsika ary ananjanaka vavy efa lehibe ka ho tianao. Eny tsy lavika nge zany saingy masika sy mampatahotra izy. Hitanao tsara ny fihetsiny rehefa misy resaka mifandisy eo aminay. Matahotra somana ny amin'ny Jessica ary Flavien. Maninona izy? Manoatra noho ny fijerin'ireny biby masika ireny ny fahitany aka. Lasa matahotra azy tanteraka. Nefa tsy fantany fa ny fitiavako anao ny rahako aminao ary ameno izay bangana velandreny teo amin'ny fiainany ny tanjoko. Aza mieritreritra ratsy ianao fa ny fotoana manova zavatra eny ihany. Tsy mbola ny fankazatra mantsy nareo dia manoatra an'ireny izy. Ataovy tsapany fotsiny fa tia azy day ianao e. Mino fa iova tsikelikely ny toetrany fa maharita kely aty Remy ary aza matahotra azy zany ianao fa lasa mifampiataka indray ianareo e. Ny adidinao amin'ny marina ianao dia ny fanakekezanao azy sy ny fakanao ny fony. Eny ekeko daholo ny teninao no ny fitiavako anao. Davida kely aloha tena zaza mahafinaritra mihitsy fa tsapako fa tia. Fantansahady fa n'olo-toerana andreny ny antony rahako aminao. Ka dia mazava be zany fa Jessica tsy mbola mahalala ny eo am-ponao e. Tsara raha mifampiresaka manginonareo e. Sarotsarotra ihany zany Flavien fa hainao ihany ny avinaviny rehefa eo Ianao aza manontany azy tsy hainao ny akory maika fa iza. Ny alina misy isainana fa aleo aloha atoritsika e. Miara-dalana nareo telo mianaka raha pitso hamonjy ny trano ivatanantsika dia manandrama aloha mifampiresaka sy manampy azy ianao manomboka raha pitso e. Zay fa tafandrimandry ary. Eny ary. Ao tsara daholo
Dia izao efirenina apetraky ny tompona andraikitra ireny zany ny tokony sy ny tsy tokony ataontsika manomboka eto mandra-pahatonga any an-trano. Zay dia lasitsika izao. Dia ahita an'ireo karazam-biby tsy misy any amintsika mihitsika eny an-dalana eny. Zay eny ary andao ary rehefa vonona daholo sahoana kiry Jessica. Navilo ny fotsiny marina ny lohany. Tena leo miaino hirahira tamin'ny akotara. Aitoko moa izy efa nilaza tamin'ireny fa tena tsy tia mahita biby ary tsy tia resadresana an'izany. Aiko sady manana fankatsarika inareoko. Eny zonareo makamaka sary izay tianareo amin'ny toerana alehantsika rehefa avy eo. Zay saingy izao tsy mahazo mivoaka fiara fotsiny. Tia indray raha misy Brian dia tsy misaraka amiko naiza aliako fa ono azafady tompoko. Aiza toko moa zany le trano itoeranay. Eny tokoa mbola lavidavitra miala eto aloha mbola lalana ora ray eto nge raha mandeha amin'ity fiara tytsika lalan-tany mamaky ala manify manko makany dia izay no maelaela ny miazo an'ilay toerana. Fa izao tokoa aloha izy teny mianaka mandra-pahatonga ny an'ilay tranonareo dia tsy mahazo mivoaka fiara mihitsy sika tandremo averimberiko tsara zany mba tsy ahitan-doza mazava ve? Fa manina Ramsey? Karaha poritra eny an-dalana moa zany dia ahoana ka? Zao hitanareo ao anatin'ity faritra andehanantsika ity no iriariavan'ireo biby isan-karazany mazava. Ao ny tena misy masika no aingam-pandeha. Ireo biby masika ireo dia mihinana biby hafa ka izay tazany rehetra ninonina dia vonoiny haniny. Dia mazava ho azy fa tsy azo andehandehanana ao anatin'ity faritra ity raha tsy hoe anga mitondra fiara manokana ary misy mpitarika. Izao kosa raha poritra eny an-dalana dia tena tsy misy azo atao raha tsy tonga any an-trano izay ihany. Amin'ny mahavalan-javaboary an'ity toerana ity dia tsy maintsy ampahafantarina amin'ny mpitsidika daholo ny fepetra rehetra iaingana makany sy ny tokony atao rehefa ao anatiny mazava. Izany no nanafatrafarana anareo ny fomba voanenga teo tsika dia tafiditra eto amin'ilay toerana nolazaiko anareo teo amin'izay zany tsika izao hitanareo ry renirano ry ao no ahitana ny mamba sy ny voay ka ety fotsiny tsika aloha no mitazana. Mba hafahafa kosa ny renirano zany. Jereo fa zara raha misy rano sady toa feno fotaka sy zava-maniry. Eny ka rehefa mendohatra ny zony loha taona dia ritra ny rano dia rakotra zava-maniry isan-karazany. Tsy misy biby samakeny fa tsy ireo ombodimangetaeta ihany no mity ao Fa inona foana izany biby resahanareo izany tsy misy resaka afa-tsy izany fa maninona raha tonga dia mijery na dia ny ray amin'izany aza. Rehefa tia andra angaha dia aleo mijery ny zava-misy na dia tsy tiako loatra aza mbola tsy fahitako mantsy. Azo jerena tsara ny biby ety fa tsy mahita tsika raha tsy miala amin'ity lalana ity. Azo atao ve izany? Sambasamba marina Jessica mba midresaka ary tia hitan'ireo karazam-biby ihany koa izy izany. Mazava ho azy fa hijery ny manodidina ny no atindian'ny mpitsidika ety izany mananjo ny tazatazana izay tiany ny rehetra. Mitazoma mafy ianareo fa hividy kely eto tsika azy azafady kely nge Ramsey ahoana zany ry ahoana ka mila mivoaka kely aloha fa poritra Ramsey hivoaka ho azy tsy azo atao mihitsy izany fisika izao efa tafiditra anty amin'ilay kirihitra be biby masika ho ka andraso aloha. Ataovy amin'ity fa tsy afaka mivoaka ny fiara tsontsika izao. Ataovy amin'iny misaotra fa tsy mety iny ka zany Ramsey tsy tia biby fotsiny poritra be ao azy zany. Dia ahoana izany Ramsey lozanao ny lalao an'io fankatsara io dia tsy nisy reonao akory izay afatrafatra nataon'ny tompona ndraikitra fontsika voaengy. Andraso aloha tsy maintsy hivoaka ny fiara zany fa andraso aloha kabasa iry sao mantsy misy biby mihery ety akaikaiky ety andraso kely aloha azao nareo mianaka tsy mihetsikehtsika eo dia aiza ho aiza eto moa zany Ramsey mivoaka tsy mitakotako mihitsy misy atao aza mandeha lavitra laha fa andrasaka ety lavidavitra ety ihany ainga ny lahy hafahafa be zany Ramsey dia ahoana zany andry aingana resy fa tsy misy afafa zany eo
Saroa fa ty anaty akatsika zao. Tsy hoe any an-tanàna akory ka misy zavatra hafa azo atao eo. Ohatr'izay Mary. Aza mihetsika lahy aloha, aza mihetsika aloha. Fa misy inona Ramzy? Oay, ary inona koa zany? Manatona moramora dia mivady aty aoriana io ary le biby nitresahako anareo teo. Manatona angeny. Dia mihamoramoramora aloha dia miazaka za mamonjy ny fiara fa za hitifitra an'io aloha. Ohatr'izay Mary. Tena anankiroana izy zany. Lasa amin'izay lary Davida dia miazaka za mafy ah. Tena tsy vono marina. Reny fa taminy anako sady manivaka ty amiko izy zany. Aleo amonjy ny fiara ingy anako. Oay, tena mianjera. Vonjeo e, maty e. Absoluta vita son temperatura zao. Sange aleo tsy andatsy lehibe dia azy fa efa randraraka ty. Tonilo nareo menada andrasy fa misy vana ny telefoniko ato dia antsitsika indray nareo. Ahoana ozy izy? Tsy misy réseau koa rehetra izy zany. Tsy misy réseau. Sao ny mpitondra antsika maty lanin'ny biby masika no ny sitraponao. Raha tena tsy mba mitondra anay tamin'ny toerana ohatran'izao zany. Ohatran'izao izay tany Madagasikara ihany fa tsy aty amin'ny tany tsy fantatra aty. Saingy no ianao dia ndrokotrokianao datany andeha aty. Ho very faty aty zany. Jessica, diso zany fa tsy za kory nitaona andrainao nankaty fa no ny asany. Ary zany ny angaviany ihany mba ho namanareo minata. Tsy misy azoko ataony hitanareo tsara ny habe sy ny akinga an'ireo biby ireo. Tsy maintsy hitady atsika andrainareo fa aza manao toy io ianao hitady atsika amin'ny fomba ahoana koa anefa izy. Atsika nge zao ka aty amin'ny tany tsy fantatra aty sady amin'izay aty anaty kiridrihatra be tsy hita hoe aizy. Mino fa rehefa tsy hitany any an-trano tsika dia anaraka ny dian'ny fiaratsika izy. Sady tsika ne nandeha lalatany ka inoko fa hita ny vilintsika teo iny. Olany reny. Biby reny aty koa zany tsika raha izao no mitony. Itao ary Davida. Mitonilo ianao ry Davida. Matsika. Raha mbola eto koa dia tsy maintsy ataoko izay herovana anareo. Zany sady indrainareo tsy maintsy hitady atsika ka anaraka ny dian'ny fiara. Indray ary le izy. Oay, lasa niakatra ao ambony fiara. Matahotra aza mihetsiketsika sy miteny mafy aloha. Vao mainka mampasika azy ne zany. Jessica. Angina tsy nalopa eo maro misy menata. Eny za koa aza tena feno tahotra tanteraka. Oay, io fa mantendeha eo amin'ny tafo le biby masika. Tsy fiara ary tsitra ne zany parabrise eo aloha zany. Oay, fanidiny eo amin'ny kapoa ary manarangarana avy eo aloha. Lanitra na reny atao Remy fa ho faty aty tsika. Jereo ange reto masony. Aza mpiasa mihetsika mihitsy aloha. Avy eto akaiky kory Davida. Dia aza mivaraontsana toy io moa ianao tia ny fankatsarinao. Ary tazany tsara ihany Jessica no manodidina. Nibanjina Jessica ary tsikarika faniovana fijeriny ana dia mbola hita ihany aza fa tsy faly amiko izy. Ka inona ny ataontsika fa tsy matazana ninina tsony Tsy afaka ny manao ninina aloha tsika fa
Aleo aloha mijanona aty ihany sady maka saina tsara aloha e. Ka aleo ary tadiavina ilay basin-dra misibirayanina teo mba hiarovantsika tena aloha farafaratsiny. Raha samy ho faty ihany mantsy dia aleo mba mahafaty koa. Tsy mety izany Jessica. Aleo aloha mijanona aty ihany tsika fa sarotra be izany. Ka tsika izany tsy tady vahaolana fa hiandry eto fotsiny. Ianao izany toa tsy mivaky loha mihitsy fa nijanona aty ihany mamay anao. Tsy hoe tsy mivaky loha aky fa ilana fitandremana be ny fanatanterahana an'izany a. Tsy maintsy tazanina aloha manodidina ary tadidiana tsara koa ny toerana ny latsahan'ilay basy. Tsy azo atao akamehana ny fanapahan-kevitra toy izao. Dinihana tsara aloha izay tokony atao. Izany ange ny teneniko anao teo hoe tazatazany tsara aloha manodidina e. Mangetaheta be azany. Andrasary andrasy fa misy rano ato. Tsy misy afaty ty sisa fa nindray narina teo. Ty sotrory Davida. Ary Jessica sao dia isotro koa. Navilona fotsy marina ny masony dia tsy namaly ahy izy fa dia naleona nametaka ny écouteurany dia niaina irahira. Tsy manome tsiny azy afa ny saina izy dako izao tena mikorotana. Mia, aiza nareo fa efa tonga e? Otry. Ary mangina be nge atao tran'izany fa tsy ary anisan'olona miresaka mihitsy e. Ny varavarana nefa tia mikatopotsiny. Davida, Jessica, efa ty dada fa aiza nareo e? Aizo. Otry. Tena tsisy mamaly mihitsy. Fa aiza ary izy telo e? Dia mbola tsy tonga ihany ve nefa efa tolakandro zao. Sady ny lalana iny araka ny fanazavan'ny tompona andraikitra dia ora ray mahery ny faharetany. Allo? Manao ahoana tompoko? Fa mbola anakay za? Ka zaza gaga fa tsy mbola tonga aty izy ireo hatramin'izao nefa efa niteo maraina ny alataniko. Ka mazava be zany fa ahoana moa ny namanareo no tafaverina any kanefa tsy mbola tonga taty kory zareo e. Allo? Allo? Tapaka marina le antso. Ary misy malagasy miasa ihany zany ety. Gasy mihitsy olo ny resaka tamiko teo. Efa nandray fepetra tamin'ny tompona ndraiky izy ireo amin'ny fitadiavana ny fiara nitondra azy ireo. Tsy mandra Radio Don Bosco. Andrasa aloha andramako atsona mihitsy aloha imi fa so dia maninona any reny. Tsy mandeha marina le telefona. Fa ahoana re? Andrasireo ny any Jessica ny andramana. Tsy mandeha koa ty. Dia sanatry ve misy manjo ny vady aman-janako any an-dalana any alina ihany ty ny andro. Tsika nefa ty tsy misy mahalala kory. Fanga nefa dia ao ivelany ao foana ireo biby masika teo ireo e. Araka ny fanazavan'ny Brianna antsika aloha dia amin'ity faritra ity ny fonenana sy friarian'ireny biby ireny. Nefa tsy fantatro hoe ao ivelany ao ve izy amin'izao. Andraso hoe rehetra ny jiron'ny fiara dia tazantsika. Ohatray marina. Io alohan'ny fiara io zao ndray. Andriamanitra, io aloha io izao le nianika ny fiarantsika. Matahotra mafy marina Jessica vao nahita an'ilay biby ka namekitra mafy ny tanako. Tsapany angamba fa ilay ihany ny fisiko raha mitoejavatra toy izao. Raha hita vita kely anadany aloha dia tsy ho hitany anteherana amin'izao. Jereo ty izy fa resy tory ny anohanana sy ny hetaheta. Matahotra zany Remia. Manana finoana fa tsy maintsy ho tafavoaka ny toerany ity tsika e. Oviny. Ary matoriko ianao fa ho ela ny andro voaraina ange raha andrasana eto foana e. Ankiny tamiko
Fantako marina lohany dia tsy niteny tsony izy. Malahelo azy Menata. Saingy tsy hitako ity izay atao fa ny fiara ity tsy misy lakile. Ny basy koa ny ivelany ka tsy azo irovan-tena akory. Ohatray azo avy any izany orana izany. Izany ny famitsitaitaka tokoa. Raha zao angamba mitoy dia voafafa ny tian'ny fiara. Oe, tena ny amin'ny vatravatra izy izany. Tahitra trano Davida mihitsy marina. Mangetaita be ary mia. Maty ny etaeta fa aleo aloha sotro rano orana any ivelany ka. Davida, fa ino ty ataonao e? Akatoy ny varavaran'io fa tsy hainao nino tampoka mety iseho eo e? Jereo fa taitra trano Jessica mihitsy. Aleo ampidinina fotsiny fitaratra dia mitaty amin'ny tanana fa soa dia ahitany tsy fahita etontsika. Sady za koa izany dia hisotro rano be fa aleo mihitsy aloha nararoatra kely amin'izany orana izany. Za koa asa mba mangitahita valeko miafy. Raha ty marina. Zany raha nety niaraka tamiko ilay mpitondra angidimbe. Fiara ray dia miampy basy maso lavitra ny meny. Zany aza raha tsy nitonina hoe enjenera nangana jero amin'ity faritra ity dia tsy nomeny an'irety fitaovany reto mihitsy. Ary aloha fainganana ny ty fa asa be ny miandry ahy mandra-pahita azy tery mianaka ka. Hatreto aloha dia tena tsy misy mahari-pamantarana mihitsy na nidian'ny fiara azy. Orana koa moa alina avy raha teoko. Aleo aloha arahany ty lalana ty dia rehefa mahita toerana avoavy dia tazanina manodidina. Ty raha teo koa tsy misy tamingan'olona azo anontaniana mihitsy na dia anankiray azako. Toko moa kijanan'ireo biby masika amin'ity faharitra ity ka tsy misy sa mandehandeha mihitsy. Maraina marina ny andro. Ohatray ay moa tsy anetany ty za ty. Ary inona koa ry mangirangiran'ilay zany? Raha hoe jerena tsara. Lakile amin'ny fiara io. Avitritsika reto avitritsika. Ry ny lakile amin'ny fiara. Ay zany. Jereo ry mangirangiranao anaty bozaka ry. Aisa. Ka io ve tsy sary-tavoahangy ry Davida? Ay, ianao koa dia manaitra. Miveriko hoe misy inona. Tena tazako mihitsy io fa aleo mihitsy hoe jereko amin'ity fakantsary ity dia akekezina ny sary. Tokoa tena lakile io. Jereo ange. Hoe jereko tsara. Io e. Io. Tena izy mihitsy io. Avitritsika fa andao alaina ingany hoe. Nandraso alaiko vetivety io raha izany dia aleto si. Jessica, mitsanona ihany nareo menadaty fa aleo no hakan'io e. Tsy hay mantsy zay seho velany eo ka ilaina fitandremana be mivoaka any. Ka ahoana ny azonan'io lakile io raha mbola mampia ihany manodidina antsika. Andraso hoe marinika io. Tena lakile ny fiara io. Ary nilatsaka avy any am-paosin'ny Brian omaly izany. Tsy adevitra be amin'izany tsika fa aleo izany andeha hakan'io eny e. Adidiko aminareo voalohany izao ary mety ho farany koa ngamba. Aza mihetsiketsika ao anaty fiara nareo fa rehefa tafaverina soma tsara vao mamoa varavarana nareo Hitako samy malahelo ahy izy Menata. Tsy maintsy ataoko anefa izao satria samy teo afaka eto izay. Sady adidiko amin'ny maha olontiany Flavien azo. Mijanonona moa miaraka amin'ny ato eny e. Davida, tsy te hiala amin'ity toerana ity ve ianao e? Mampanantenanao ahy fa tsy maintsy tafaverina eto Matoki Lasa ihany izy marina. Na dia niezaka nitaona azy hijanona sy Davida. Tsapako tamin'ny resaka eto fa tena te hanavitra anay izy ary adidiny izany ka tsy maintsy ataony na hamoizany ainy azy.
Mampanahy ihany aloha ny fivoahana any fa dia lavitavitra ihany le lakileko. Ohatray marina io tamin'ny manantona azy indray le biby ray kanefa tsy hitany akory. Emi miasaka samafy fa tamin'ny manantona anao le biby ray. Angana Emia. Tena tsisy mangerana marina ny momba azy ireo sy ny fiaran'entiny. Efa maro ihany ireo le mademaka ny tazaniko fa tsy nahitako fiaran-janona na sanatria hoe mivady. Tena matin'ny hanaonana ny marina izay ny vady aman-janako ka omaly ange izany zao izy ireo ny sakafo farany fony izay niaraka e. Aleo andray aloha ikisaka kely dia any alohan'indray aloha mitazatazana ny manodidina ka mibasy tsy esorony ety an-tanana fa tsy hay izay biby dia aty amin'ny toerana ohatry tony. Raha ny fahalalako ny alam-bozaka avoavo ohatr' izao mantsy firemben'ny leo ny toniko. Losy ity marina fa latsaka anaty lavaka ny lohan'ny fiara. Tsy misy maninona reo? Tsy maninona izay fa velomy aingana ny fiara dia andao hiala aingana eto ka. Aingana Remia. Tratran'ireo biby rehetra ihany raha fiara izao no mitondra. Ohatray marina. Tena tsy velona mihitsy ary ity. Fa maninona azy? Aleo averina veloma. Aingana moa fa efa mety te ahita ny tata izany. Tsy misy hevitra ity fa mamono tena ho azy. Inona moa izany fa dia miandry ny renareo indray sisa no azo atao fa dia simba ny fiara. Nefitsika sady tsy afaka ny voakato ny tsy mahay raha teo. Ka amin'ny fomba ahoana tsony moa izany no ahitany antsika ity e. Tsika angeka efa nisitaka lavitra ny lalana sady amin'izay indray lasa ty ambany loha saty. Tena izay vao tiany ho very faty aty tsika marina. Za tsy hijanona ato fa andeha hitady any dada. Ka tsy misy azontsika atao ry Jessica. Tsy misy mahazo mivoaka izany io fa izany tompona andraikitra voalohany raha misy maninona eo nareo jereo ny zandrinao fa mifitsaka tsara e. Lasa marina ny vavako ka nateny mafy any Jessica. Hitako natao atery ny masondrana andrara azy le kely ary mba tsy hifandirany. Oay, renareo ve izany? Len'olona ngefa misy feona angidim-by izany. Eny tokoa, dia inona no atao e? Andrasantsika ato fotsiny fa rehefa mahita antsika izy dia tsy maintsy hidina ary anantona antsika. Sady ny fiarantsika raha teo koa moa tongilana dia sary-pisaina azy ireo no nantsoa antsika. Mino marimarina fa nampitadiavin-drainareo antsika sao izany. Za tsy hijanona ato fa andeha hody aka. Sady amin'ny fomba ahoana moa izany ny alalandry zareo fa ato tsika raha tsy mivoaka ny ivelany. Aleo atsoko ery mihitsy. Jessica, miverena hoa fa maty any ane ianao e. Lasa ihany izy marina. Tsy afaka ny amela azy rery any ivelany any fa aleo arahako any mihitsy nika. Andraseo zay ry Davida dia katony varavarana. Eo, abotsy zay fa very aty e. Eo, miverena aty fa tavela rery aty re zay e. Andraso fa zay. Regako, tsy hitany marina tsika dia lasa izy. Very aty tsika. Naratra marina ny tongotra fa voatsindry ny hazo. Maika loatra koa dia tsy tandrotandroko le hazo maranitra. Marina tsy milendrika lalina mihitsy izany. Jessica, mangina Jessica fa tsika anie ety ambany ka tsy horeny mihitsy ny antsoantsonao e. Sady izy raha teo koa tsy nandalo teto amintsika ny lavitra ka tsy natazana mihitsy. Avy ety amiko izany zanako izany Ay marina. Renao ve izany? Inona? Oay,
Ary maninona koa ny tongotra ho izany? Tamin'ny manantona ty iny bibiray. Dia inona ny ataontsika? Ny fiara nefa lavitra antsika sady ny tongotra ho izany koa toa maratra. Ndrikazy io marina io raha ho afaka hiazakazaka tsoa. Jessica, manantona ty dia avy fihiniko savitanako izany. Matahotra. Misy azo atao tsony fa tsy ho lasa lavitra tsika dia ho tratran'io. Misaotranao Andriamanitra fa tsy maty foa manainy izay. Nisy nanavitra tsika marina. Mety ny rainareo ngamba ny nanavitra tsika teo. Io maty voativitra io ilay biby teo. Oate. Olo-kafa mihitsy. Iza reto? Eo azafady ane e. Izay mba mila vonjy aminareo re. Fa izaka ianareo? Mba avin'ireo re izay fa maty ny olona nitondra anay Ary tora sarasaina amin'ny antsy ilay biby. Mandehana miverina malaka any anaty fiara aloha ianao Jessica. Sao dia mbola misy hafa no any. Kay reto tsy mahazo teny malagasy. Hitako moa tsy misy mamaly izay lazainy Jessica fa dia migonongonona fotsiny izy. Ary aleo koa hiditra ao anaty fiara fa tsy hay izay tranga eto. Ary izy ireo Jessica, mangetaita be azy zany ka. Ireo mpiazy ireo ireny nanavitra anay teo Zany? Ie. Ranontsika nge izao lesika lany nefa nazako azy zany tena maina etaeta mihitsy. Alelo zaho hitady rano any ivelany any mihitsy sotroitsika ka. Aza mihetsiketsika eo aloha kifa tsy mbola haitsika anie izay any ivelany any Vondray tamin'ireo biby mantsy zao ny maty. Ka avela ho fatiny etaeta eo zany ny zandriko. Andeha angaviako ilay tsy olo rehetra. Mino aho fa mahita rano azontsika isotroiny zareo sady afaka mba hiaro antsika koa. Manana pasiantsy manko ry zareo. Mety ho marina aloha izany fa andraso ary aloha kia. Andraso dia miaraka tsika. Idio tsara ny varavaran'ny fiara ary Davida dia aza mihetsiketsika ato mihitsy ianao Eo azafady ange sao dia mba mahita rano azonay isotroiny nareo. Tsy azony mihitsy izay lazaintsika fa tsy mahay teny malagasy ireo Jessica. Ay tokoa. Aiza tokoa moa na aiza nireto teny malagasy nefa izy ireo ary moa tsy gasika. Hitako moa tsy azony mihitsy izay lazainay. Excusez-nous, est-ce que vous trouvez de l'eau? De l'eau? Il nous en faut, s'il vous plaît. Io fa manondro-tondro izay Remia. Fa misy rano zany amin'ny rikirihatra ambany iny. Eno aleo anaraka andray amin'izy rola dia ianao mijanona eto. Fa ino ty ataonao? Hoaiza ianao Jessica? Andeha haka rano atsika Ndray amintsika miandry miaraka amin'ny Davida ao anaty fiara ary ndray kosa miaraka amin'ny maka rano sotroina. Sady ny tongotra koa marary fa aleo zany andeha hoantsika. Mety zany Jessica. Mia matoky anay ianao. Mety zany fa aleo zay andeha vetivety. Satako malahelo anahy mihitsy emi fa matahotra izy sao dia maninona ty nefa aleo zany andeha fa ny tongony azy ry marariko. Jessica, midiraingana ato anaty fiara. Fa nisy inona teo to? Nandre feom-basy zay. Ty aloha ny rano dia misotro daholo Mbola nisy bibiray teo ary niezaka niary tena nitifitra ilay lehilahy iray nefa tsy nahavoa dia matiny. Jereo angefa mampalahelo ery ilay namany niaraka tamiko teo Tena mampalahelo. Penipeniny ery mitady an'ilay namany. Marina tsy ho faty eo koa iny fa iny ihany sisa no iny aminy. Tsy misy azontsika tao aminy fa izy asa tsy nety niditra ny fiara. Zany nampanahy nikasika anao teo iny ange. Ary zany koa nanafarako tsara ny Davida tsy hivoaboaka ary aniditra tsara ny fiara. Dia inona zany no ataontsika fa avelo faty eto zany io lehilahy io? Efa ary izy mba nitady rano sotrotsika. Iny ara fa lasa nanivatsiva any anaty alam-bozaka izy.
Marina tsy ho faty rery ihany ity. Zary ny vady aman-janako e. Hatreto aloha tsy mbola misy mangirana foana ny toerana izay aleoko. Nisy an'iny oram-be iny koa alina dia tsy misy tazana intsony dia ny fiara izay mandalo amin'ity faritra tiako. Aleoloha sakafo kely dia hotoizana ny dia fa efa ho hariva koa izany andro izany. Nefa ny vady aman-janako izay ihany tsy misotro na dia rano aza. Tsy te hihinana ny reto-ndray aho mieritreritra azy telo mianaka ka zay na manahoana izy ireo any amin'izay misy azy ireo any. Emia, matory nga ianao zany? Tsy matory aho fa miezaka ny maka toromaso fotsiny ka. Nazako azako. Emia, taizakainy na lalàna an tatanay? Jessica, tsy tehiresaka an'izany mihitsy aloha raha izao. Aleo angambo izany ho any fa tsy mahasoanao ny alalàna an'izany amin'izao fotoana izao. Tiako fantatra ny fankahalalanareo fa lazao amiko azafady moa e. Tsy tianao izay ampalahelo azy aho fa aleo lazaiko amin'ny marina re. So dia izany ny amelany afarany fa tsy hay intsony mantsy izay faranay aty. Aleo ary fa ho tantaraiko anao e. Indray andro izay ary nandeha fiaramanidina tena azo toerana miloha. Vetivety teo nefa dia maromaro izay ny efa tafiditra ka za taty amin'ny ilany avinina ka toerana. Ary nisy toerana malalaka iray teo akaikiko. Saiko feno avokoa nefa ny toerana rehetra. Niditra faraparany nindrainao. Dia nipetraka teo akaikinao izy? Mazava ho azy. Dia nanomboka teo ny fankafantaranay. No nipetraka ny fiaramanidina dia nandeha ny baiko fa apetaka sy amarinina tsara ny ceinture. Ary tamin'izay fotoana izay indrindra no nanampindrainao ametaka ny ceintureko raha hitany aho hoe sahiran-kirona tamin'izay. Dia inona avy ny resahanareo teny an-dalana tamin'io fotoana io? PDP. Ny zava-misy aina na ny fiaina ny fiainako. No nigadona ny serana mpiaramanidina izay dia lasa izy ny anaty trano. Izany hoe anaty trano amin'izay misy ana iza na iza. Nefa izy tamin'izay ny laza fa hoe mbola andeha fiaramanidina indray mandeha vao tonga any amin'izay alehany. Tena emotra indray izany ny diany fa niaraka taminao izy? Ie. Nanatitra tokoa izy ary nangataka ny tohizan'ny fifandraisanay. Tsy ho lavitra izany satria izy aza nahavita nanatitra. Dia izay ny fankafantaranay kia. Nahafinaritra fifandraisanay hatramin'izay na dia ve izany ny fiainan'ny tata Simy e. Sambatra ery izao ireo nefa izay niny. Ary inona mampanganoana anao? Jessica? Efa nisaraka ny ray aman-dreninao vao nifankalala sy ny rainao. Raha fantatra fa manambady ny rainao dia tsy niaraka izay. Ary tsy hitanao miaraka aminareo menatato izao Eny fantatra izay. Ary izao vao mazava amiko ny aminareo. Malemy tanteraka izany ny vatako manontolo. Sady noana be ihany mangetaheta koa. Tena ho faty atytsika raha mbola mijanona ato. Na za koa aza toanareo menata ihany nge. Ataontsika ahoana ny aleto nefa. Tsy hitako neky izy atao e. Reny aza mpiazy efa zadrady maty avokoa. Hitanareo menata tsara angamby ny zavan-tsangalina iny. Iza ary dada amin'izao fotoana izao e. Hitao ary David. Dia ahoana ny fitaratra ny loana vaky io izao? Tsy haiko tsondra ry izy menata. Tena very-hevitra. Aza manalona ireo menata fa efa voabahan'ireo sezireo ny afy any aloha ka
Inoko fa tsy afaka ireo bibidia izany. Dia tsy misy mahavitra antsika fa tsy tia fiara ity ihany. Nefa ity ary izao latsaka andafaka ny lohany sady simba. Ary maninona moa raha tia no heverintsika izay etsehany eto e. Mila miala eto tsika raha te hisakafo sy hisotro rano. Ny olana neky dia amin'ny fomba ahoana ary no ahafahan'ity fiara ity hetsika eto e. Tsika tsy misy mahalala an'izay simba akory. Sady amin'izay indray ny lohany latsaka ao anaty lavaka. Nefa raha andeha tokotra dia hiara ao faty. Mokisana ane nareo menadà dia jereo tsara ery amin'ry toerana voavy e. Izany. Io zao biby ray. Tena izy io. Dia ahoana azy ny atao e? Jereo tsara fa manatrika ity ny lohany. Dia ahoana? Mazava ho azy fa manara-maso antsika io ka vao mihetsika etsika dia tazana avy hatrany. Ny akingany ny tena olana tsy ahafahantsika miala eto izy. Lasa 20 metra eto akory tsika dia ho tratrany. Tsy dia ho faty eto ary mia. Inona ny atao izany? Ahoana re e? Aleo aloha hijanona eto ambonimbony eto fa ety izao mahatazana ny manodidina tsara. Ary aleo ny basy tsy sarahana amin'ny tena fa tsy hay izay biby diety ny manodidididina ety. Ary tena tsy mahatazana ninina mihitsy aka. Rasy hoe aleo hivadika kely atsindray aloha. Ohatray ary inona koa mampitangorona ny tony lalitra tony. Misy raka ilay ravikazo. Andriamanitra, ino ity? Tolatratra. Ohatra ny tolan'olona nge raha ny firafiny jereny. Tena tolan'olona mihitsy io. Sady mbola mandomando izany. Dia sanatria ve ny vady aman-janako efa maty avokoa e? Tsy jereo anefa rombasan'ireo alikady le fatin'olona. Aza mijery an'io Davida. Aza mitodika any ianao Jessica. Ohatray marina raha mpanon'io izy menadany teny fa dia vao maika izy ireo mijery tsara ny fihinanandreo ambodiny fatin'le lehilahy. Davida aza moa dia mahavita maka sary mihitsy. Jereo tsara ngery Jessica fa mbola misy kiraro iny amin'ny anankiray iny. Eny tokoa. Andraso mihitsy fa alaiko sary. Dia toy izao ve nefa raha tsika e? Ka oay, to lasa nandositra dorinay. Ohatran'ny hoe matahotra zany. Aza mitapatapa fa nareo fa sany indray le biby masika efa tamy. Izany nampandositra an'ireo teo fa natahotra. Enoy tsara. Aza misy mikofokofoka tsony fa iny taminy tokoa ary io fa mierikerika. Dia iny fa lasa indray le izy. Ary misy feona fiarany izany. Ary ambony ary izy izany. Ary aleo aleako any fa tena dady izany. Jessica, tsy mahazo mivoaka any ianao tsy maintsy izany mijery an'izany ihany. Ka mitongotrao ange marary. Sao dia adinonao ary izany. Tsy vitanao ny makany fa aleo izany ho andeha. Miangavy anao ary Jessica. Adidiko izany. Ary tsy tiako raha maninona nareo. Dia ahoana io tongotrao marary io izany ka? Tsy ary ny kiraroko anaovy. Sao dia voatsindro ny bozaka any io. Anaovy ny kiraronao fa aleo andeha amin'izao ka. Dia aza manana ireo manadà fa tsy maintsy mamita ny adidiko amin'ny mahazanaky ny olo tiako anareo Zay fa idio tsara ny varavaran'ny fiara dia aza mihetsiketsika eo mihitsy
nahitako mangirana avokoa izay toerana retana leako afa-tsy le taolan'olona iny ihany sao. Dia mety efa maty avokoa ve izany no vady aman-janako e? Farafaratsy ny mba nitaolan'izy ireo metiko mody raha hoe sanatria efa maty tokoa izy ireo ka. Mino aho fa tsy miala lavitra ny fiara ny atako azy ireo fa aleo izay ahitana ny fiara aloha natoary. Oy, ary mandeha feo ny sofiko fa misy miantsonto izany. Andraso hoe mana tsara fa dia za koa nireraka dia mamorona feo ny sofiko. Tena feon'olona izany sady feom-behivavy mihitsy. Emisa Jessica, avy any ambany any izany fa aleo hiazakazaka hidina any aloha ka. Izany fa reko tsara izay lazaina dia somary lavidavitra aza. Aty zay. Aty matavela aty zay aty ambany aty Oy, miry ambany ry. Ary aleo valiana dia amin'izay izy miverinao anaty fiara fa tsy aiza izy eo avy eo. Efa tamy aho fa miverena aingana ny anaty fiara miverena aingana ny anaty fiara fa tamy aho Ineny fa misy olona midiny iny. Iflavy marina. Ary misy mikaratsandrasana ny avy any anaty bozaka avy any. Andrasitra zanona aloha ny aoriana. Inona no ataoko? Oe, na efa akaiky izany. Nefa ny fiara ty mbola lavidavitra. Aza mihitsy moa fa tia rinanao tia. Mimanatona anao moramora io fa aza mihetsika tsony, aza mihetsika. Vao miatsambotra aminao dia nindrefa tifiriko avy hatrany. Dia manatsara ianao fa mihina azakazaka mafy izy izany. Manisa telo aho dia miondrika anao. Isa, roa, telo, zay. Tsy naninona ianao, ha? Flavia. Tsy naninona ve ho ha? Tsy naninona fa mboty andra fotsiny. Tonga ihany ianao masina. Saika maty taty izay. Manginy za malalaka izany fa tsy amela anareo irery aty ary mbola velona koa e. Ary makanisa moramora ny anaty fiara fa za aloha mbola hitazataza manodidina. Flavien, andeontsika ho any anaty fiara fa ho faty eto any ianao e. Mandeha anao aloha ianao fa tsy maintsy miady tsika vao tafavoaka eto e. Vonoina daholo ireny vao afaka mamonjy ny fiara ary ambony ery tsika. Fa manino ny dadany tsy miditra ao anaty fiara Remy? Eny tokoa, fa inona ny andrasany eo ivelany eo? Tsy maintsy miandry izay mbola liona tavelany izy fa tsy afaka mamonjy ny fiara ray ary tsika raha mbola misy ihany. Ary alaivo kely hoe io akanjo keo azafady. Ty? Ary anizy ty? Tsy anahy iny. Iny briquet iny fa omeo aty ary hoe. Ohatra inona koa ny mahavarinanao amin'iny? Hitako ny hevitra Rizda. Marino tsara aloha ireo sezany loha ny fiara azafady. Rehefa mihoteoteo amin'izay izay biby tonga eo dia voaiko moramora ny varavarana ny aoriana ary mivoaka ho aloha avy hatrany nareo fa zandrehatra ny hafa avy ao anatiny. Tsy mety zany Remy. Dia ho may ato izany ianao. Jessica, izay hanavotana anareo menatalo izao no atao. Sanareo tsy te hiara-ena amin'izay nareo tsony. Maneketo anjandrinao Jessica fa aza manany ihany koa. Oe, tamin'ny manantona andray nareo iny ilay biby masika lehibe indrindra. Manatony lahy ty fa golobahako ny balany lohany lahy. Ohatra marina, ary tsy mipoaka nge izany basiko izany e. Fa ahoana koa ary naninona tampoka teo ty. Aleo amonjy an'izy telo mianaka fa tsy lasy ty ka. Emy, voy varavaran'ny fiara e. Voy varavaran'ny fiara hoa. Toa misy manenjika nge tato izany fa voy varavaran'ny fiara e. Oe, losy ty. Voailokany, tsy ary nge tsy mety mivoa e. Andriamanitro, le biby lehibe indrindra mihitsy le manenjika azy iny. Lanitro. Jessica, voy aho voy.
Flavien! Flavien! Flavien, aiza ianao teo? Ato ambany fiara ato fa aza mihetsiketsika eo mihitsy aloha nareo e. Ato ambany ato any. Tsy naninona ve ianao? Tsy maninona e. Tsy naratra akory. Dada, mivoao e. Dada, matahotra izay. Ary mangina ry izy da fa tsy maninona akory rainareo fa nisitrika eo ambany fiara fotsiny. Matahotra mana fa tsy maninona e. Dada, mitandrema tsara fotsiny nareo ao e. Za efa kipe tata navitra antsika indray ny maty. Eo mba alaiva ngery David io kitapo kely mainty io sokafo dia jereo izay zava-maranitra ao. Iony fiary. Aiza mofo toeran-tsoloko ity fiary ity dia ao amin'ny ilany avy. Fa ino ty ataonao? Ento aty ny vy maranitra iny David. Remia Tiana maintsy vakitsika ty reservoir ty. Ary apoka ny fiara aveo. Ahoana? Miomanina reo menata mivoaka ho aloha ao fa za moa mivaravarany fiarany aoriana. Vao miteny dia lasa avy hatrany nareo mamonjy Andriazo lehibe ry. Ary miakary eny amboniny eny aveo. Fa inona zao ataonareo zao e? Vakina ny reservoir dia kotabaiko akaty aoriana io biby io. Vao miteny hoe mivoa tao dia mela ao ary arao izy menada fa saiko mamonjy andry fotokazo lehibe ry. Aretsy ny fiara aveo. So dia tsy mety zany Remia. Ho faty onge zany ianao e. Dia amony tena ato zany ianao Remy. Aza manao an'izany Remia. Aza manany amiko nareo fa maty antoko sika raha misy maninona aminareo teniana. Tsy mety zany Remia. Ka tsy aleo ve miara-tafity nareo hoe toy izay ho faty kelikely etsika. Vao tafavoaka ny velany nareo dia miasaka za faran'izay mafy. Eny ary. Flavien. Ahoana e? Amony varavarana ato aoriana dia miomana tsara ianao mandositra ary aleo foaina sy kotabaina amin'ity vity amin'izay varavarana dia manantony eo. Iny eny fatamy fa aleo ivaty ato aloha. Ary tsotra dia nifitra. Mandehana amin'izay nareo mandosy. Ary aleo arehatra amin'izay mibrike dia atsipetsy amin'ny reservoir. Hoatray marina fa tsy mirehitra izy izany. Andraso hoe izay ka. Tata, tsy maninona ve ianao teo? Tsy maninona anaka fa nianjeranao amin'ny fipoahana fotsiny. Emy maty ao mivadika. Maty ao mivadika. Mangina rery tata fa tsy misy azontsika atao tsony ange. Ny fiara dia efa nirehatra sy potika tanteraka. Jereo ange David raha tsy malahelo sy tsy mahaleo peu ery mahita ny tata mitomany. Maty ao mivadika. Tata, efa nahavita adito teo amin'ny fiainantsika izy fa maheresary tata. Andao antsika nefa tsy te hijanona eto amin'ity toerana tsy tsony tsy tantoko manatrika n'ity afo be nanderina ny vatany malalako ty. Andaontsika ho dia tena malahelo mafy any amin'ny mariny tata fa latsaka hatramin'ny ranomasony. Zao vao tena tsapako fa tiany dada mifono manontolo emy. Tao tsaroko data le nanampitamby ara aza nyritona teo ampisakafoanana indray mandeha iny. Andraso kely ry data. Ahoana anaka? Fa tsy emy ve iny tamy ana avy any ambadiky ny afo an'iny. Jerony data. Iny emy ry data fa andao tsika andeha hitsena azy Misaotranao ry Flavien fa okizay. Matatizay raha tsy tonga ianao. Okizay ny raha mitoky fa zaho mbola velona ina koa dia tsy maintsy mamita ny dito famonareo vady aman-jany koa. Vao tonga tany an-trano afaka maly dia gaga tsy nahita anareo mihitsy ary nahazo antso fa tsy tafavelona tany ampiasany raha amin'ny Brian. Nanomboka teo dia nitady anareo telo mianan-kafoana. Tsy tafandramandro mihitsy fa ono tokoa ahoana izay? Teo amin'ny toerana izany nahafaty andramo Brian. Ary ahoana ny fomba nahatafavoahanao teo fa talanjona marina ange izay telo mianaka nahitanao teo iny.
Tsy teo fa izay nefa tafatsoka taoriana hafatesany. Ay ve? Saingy hitanao latsaka andavaka io ny lohan'ny fiara dia tavela teo indray izay. Ka vao tafiditra ny fiara iny lohana be iny dia niezaka nivadika tao aloha nandrehitra ny afo ary nivoaiko ny varavarana. Nakaratiko avy eo ary niezaka niala tao aho. Tsy tazanareo aho satria nareo taty amin'ny ilany havia fa za kosa tany amin'ny ilany havanana. Ary mahery foka ianao ty ka ary nanao nandry ary ny fifehezanao an'ireo ankizy ireo taty. Indrindra moa zany fa Jessica azy tsy mitovy saina aminao mihitsy. Be dido kely aloha ny anao vavy. Saingy nijoro amin'ny mareny aho dia nitsapako hoe nankatoa ahy izy. Kosa. Tsy fantatrao dia lasa nalefaka tamiko izy. Indrindra taoriana lalàn'ny tantarantsika. Jereo fa mampalahelo ery ny izy taka restory. Marina hoe sady nanao kosa ireo mangetahita fa aleo aky atory mihitsy aloha. Rehefa tongotsika dia foaziny sakafo ireo. Fangawa dia mbola manam-potoana andresana mikasika an'izany nareo tanitra Na dia niezaka ny tsy nilaza ny ninona taminy aza dia nalahelo azy indray aka nambarako azy ny marina rehetra. Ve? Ny tao an-tsaiko dia zao ny fanatanterahako ny etaeta no ampalefaka azy amiko. Gaga taorian'izay fa niova ny fihetsiny sy ny fiteniny tamiko. Indrindra moa tamin'ny fotoany tsarotra ny lalovantsika farany iny. Iny fa gaga tokoa aloha nahitanareo mianaka le famihana teo iny. Sady tsy vita zany fa mbola nifampitatana koa tamin'ny namonjy ny fiara. Antenaiko aky fa Jessica vaovao io. Engany nefa mora sanatriry Flavienka hoe iverina toy ny toetra nahazatra azy tamiko izy dia tsara ngamitsika raha mifampitsodrano. Kosa Remia ny zava-dehibe tamiko fotsiny dia nahatsapana fa tiako tahaky ny zanako naterako izy menada. Za miteny ohatr'izany ianao fa fantatro tsara Jessica matoa izy miova dia natsapa izy zay fa olona madio fosy be fitiavana ianao ka azo ny asolony indreniny ka. Ny anisa visana ny ratsy mantso ny Vinsoa. Ve zany no tena ao am-pony mampalahelo andray izany resaka izy tato izany. Tsy nanenenako daholo ireo avinavina nataoko tamin'ny hatramin'izay. Tsy laza amiko tsony azy ianao dia tsapako tamin'ireny toe-javatra ny ainantsika ireny fa kianay telo mianaka ianao ary vitanao mihitsy ny nanao sorona ny tenanao no mifanafotana anay. Aza matahotra ianao fa tsy akahalanao izany tsony afa raisiko toy n'ireny niteraka ianao. Loza koa reny dianareo toerana mianaka ireny fa mba hatatarao tsara hoe loha ny zavanitranga teny an-dalana. Inona ny tena nahatonga ny loza fa tena zava-doza nge reny lioany ireny fa tsy ohatry ny biby masika any amintsika. Tantarao ange re miny ny ainantsika tany Tsy te eritreritra ny lasa tsony ary izy mianaka fa fitiniko angamba. Ny marina dia poritra tamiko teny an-dalana Davida. Ary izay no niteraka an'izao loza rehetra izao. Lalina izany. Ngao aloha nareo tsy nahazo toromarika vao niala tanika nahazo toromarika tokoa izay ary mbola naverimberiny Brian izany teny an-dalana fa Davida ny variana tamin'ny fakantsarany dia mety hoe tsy nahare tsara angamba. Dia izay voalazany misairo data ny zavanitranga teny an-dalana ary izay hitanao toy ny valala voatango ireny ny farany. Efa ranondraraka ireny izy mianaka fa ny sisa ny tandremantsika. Fa lasa iza tokoa aloha ny dala to mba saika misy resaka kely ataoko aminareo telo mianaka mihitsy mantsy. Lasa ny lalao any angamba izy teo. Fa resaka inona moa izany Flavien? Tsy manino izany fa tsy dia mahakasika azy koa ilay izy fa momba anareo mianaka moa izany. Ka ento tokoa aroa izany ny tenin'ny data fa mihaino izay. Sa ahoana Remy? Eno zao izy mianaka. Tsy karitro fa lasa mifanakaiky be nareo mianaka fa tsy ohatran'ny teo aloha tsony. Fa inona ny tena antony kay? Mifampijery fotsiny marina izy mianaka dia mifampitsiaka. Jessica angamba manakambara amin'izany izao. Ny marina ry data dia tsapako nandritra an'ireny toe-javatra natrehanay sy natrehantsika ireny fa tena fitiavany mianay mena daholo ireny. Vita ny nanao sorona ny tenany mba navotana anay dia hitany dada tsara ireny fa tsy mena dah ihany navotany fa tsika telo mianaka mihitsy ange.
Raha tsisy angamba ny tany dia efa tsy nahitanay menadatsony dada ohatran'izay. Noho izany dia maninona anaka? Aza tapahanao aloha ny teniny fa velao izy amoaka amin'ny vetsivetsivony. Noho izany dia mitsodrano anareo ary ankasitrahako ny fifankatiavanareo roa. Fa miana mafy izy mianaka. Tsy nateny mi fa nangano any fotsiny. Tena tsy naposiko izao fiovana tampoka teo amin'ny Jessica zao. Nanjary fifaliana le avinaviny ato izay tamin'ny mi. Misaotranao ry Jessica fa tampoka be taminay roa izao fihetsika eo zao. Fa mba fanontaniako kely aminareo mianaka farany sisa hoe tsy mampaninona anao ve Remy ny antsony izy menada amin'ny anaranao. So mba hoe tokony honeny amin'izay kosa angamba asa. Misaotra kiry Jessica fa tsy hitako tsony izay volazaina marina. Raha hoe ny fiantsoana izy menada amin'ny anarako indray dia tsy maninona fa izany ary mampifanakaiky kokoa anay sady aleo ndre niteraka ihany no antsoina hoe neny. Fa za angamba aleo antsoina izy Emy ihany. Sa ahoana kiry Jessica? Eny na izany aza dia raisiko ohatran'ny renireny niteraka reny ihany ianao. Fa tianay telo mianaka zay. Zao Remy rehefa tonga eo Davida dia anary tsara izy fa rehefa vahinany tanin'olona na tanin-drazana izany na firenekafa dia tsy maintsy ajaina trany ny fombafomba na ny fomba tany fa tena mampidi-doza ny fandikana azy ireny. Izay aloha dia mariny. Ary ny tenenako izany aminareo mantsy dia mba tsy hiverenany ohatrentsony. Andalo kely any Madagasikara mankotsika amin'ny herinandro mba hanompo maso an'izao tanin-drazantsika izao ka sao dia hisy hanondrana indray ihany ko. Za very dada. Dia tiako mihitsy raha ianao Remy no anandratra azy fa ianao ny solondreniny. Tsy ho azo rery akory izany andratra izany fa ho antsika rehetra koa dia ho an'ny Jessica kosa tsapanao tsara amin'izay izao fa tsy feno tanteraka ny fitezako anareo menada. Natao ifameno ny raisiny ireny eo amin'ny fanabeazana anareo ka io ny reninao vaovao dia tia avy tahaka ny tiavan'ny Davida azy izy. Eny rery dada. Renareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Sedra nampiray. Nosoratan Rakoto Arvelo Serge, nolalaovin'ny Rakoto, Valy, Zinaizy, niaraka tamin'ny Iony Mianjanirina ary Ivan Tsoa. Nandray feo sy Nana Totosa, Tovra Zanamamonjy sy Iolosoa.